aretina mpox mora mifindra asoroany. Fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara 320 faingo isanjato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra raky amin'ny 30 isanjato tsy afaka mahazo fanabeazana. Fiainam-pirenena, fifidianana mila mahafantatra ny lalàna amin'ny feno fifidianana ireo olom-pirenena safidy. Alarobia 20 Aogositra 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy. Tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fizahantany mifandraika amin'ny tontolo iainana. Marefo ny fanjakana, goragora ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'ireo fanetibe ny firenena mpandroba sy mpanimba tontolo iainana anka lasa kovavany ary mijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ihany ny ady amin'ny tsy fanajana ny tontolo iainana eto Madagasikara ho ny filohan'ny Gerpa ny profesora Jonara Tsimbazafy androany. Miantoka ny firoborobony sehatry ny fizahantany izay isany mampidi-bola vainy betsaka indrindra sy fototry ny fampandrosoana sy ny toekarem-pirenena eto Madagasikara nefa ny tontolo iainana. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny rantsariny Mathieu Prince. Manana ny mampiavaka azy ary manan-karenarena voajanahary io Madagasikara, afaka isintonoana mpizahantany ampiroborobo ny toekarem-pirenena. Mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy ankehitriny, potika ny tontolo iainana, doro-tanety etsy raha tsy maty misy mamono ahondra n'ireo biby mampiavaka ary tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Mangony fotsiny ny fanondranana ireo arena tsy hita pesipeseny eto toy ny andramena, vatosoa sy ny volamena. Sarotra ny manantena ahatrarana ny fanamby isintona mpizahantany iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 raha ny zava-misy hoy ny filohan'ny Gerpa ny profesora Jonara Tsimbazafy. Izany zavatra izany dia mamela aza ratsy le firenentsika satria matoa mirehatra, matoa niondrana, matoa misy mamono. Dia ny dikan'izany zany tsy manan-danja zany ny fandraisan'ny olona an'izay satria raha zavatra raisinao sarobidy ka etsinao olona ho avy hitsidika ny firenenao fa hoe mampiavaka anao inona ny fahaizantany ampiroboroboanao anatin'izany zava-misy zany ka mampalahelo le izy satria manimba ny toekareny malagasy zany tsika mahantra dia reo vola vahiny tsy alohantsika tsy samboriny reo vola vahiny reo zany tokony hiditra ny firenena malagasy ary tokony hanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy. Miraviravin-tanana tsy manana vahaolana fa mijala ho kobakambava sy resaka mbola tabatra fotsiny ireo fepetra raisy ny mpitondra fanjakana amin'ny ady amin'ny fanimbana tontolo iainana sy fanondranana harem-pirenena ho ny fanazavana. Tranga izay mampirongatra ireo mpandroba izy ireo izay mihevitra fa misy piaro. Tamin'ny herinandro tamin'ny 17 volana oktobra izay natrehan'ny filohan'ny olona tao présiden'ny sénat tao hoe andray fepetra mafy mizao nataontsika ohatrany hoe lasa discours eo ambony latabatra fotsiny le izy fa ny tena ny réalité zany dia mbola izao misokatra sy lina mahasany le olona zany tsy matahotra fa le tambazotra ny ratsy mbola manao izy inona ny anton'izany raha misy olona satria tsy misy olona gros bonnet exemplaire tena voasazy eto fa mety le olona matao hoe raha tratrariny antsika misy intervention raha tratrariny antsika sazy symbolique ohatran'le namony le murientany amarantsitra tamin'ny heritaona sazy sy miantona nefa fito sazy miantona heritaona lambany symbolique angamba 200 000 ariary angamba zany ve sazy ampiarinao nefa le lalàna ny koapa miredrehitra mihitsy lalàna tsy miatra akory zany. Tsy takona fenina fa mibaribary ary maro ireo teboka marary ny sehatry ny fizahantany raha tsy lasa fa tsy ny firetana manodidina ny valan-java-boary toy ny tranga tao isalo ny farany herinandro teo. Matetika ihany koa no ahinoana sokatra tratra etseroa toy ny vahotranga omaly tetsivato. Ireo tambazotra madinika no tratra fa ireo trony vaventy kosa tsy hita tabilao manoloana ireo tranga irao ny fanamafisana. Anto tokony ampiarana sazy endrina indrindra tsy misy fanavahana amin'ireo tratra hoy ny fanazavana. Tola sendrika ivelan'ny fotsiny ireo androm-panjakana misehatra amin'ny fitsarana sy ny ady amin'ny kolikoly. Efa nisy ny teto sokatra 10 000 raial tratra avy any atsimo be dia be ny anaran'olona voatonona tao fa tsy le transporteur kely iny. Zay foana moa ny teneniko hoe le institution eto Madagasikara misy ny Bioncom, misy ny PAC, misy ny fitsarana indrindrindra fa lasa ohatrany hoe institution cosmétique zany endrika fa mampatetina mampatahotra fotsiny efa mandeha fitsarany efa voatasona le olona efa voasambotra dia anairina dia beuza fotsiny iny averiko nefa teneniko mbieny ny positif tamin'ny tany Thaïlande iny dia lasa beuza be mihitsy
nyrehetra am'resaka azy tontolo fa raha teto fotsiny iny efa na tsisy resaka ntsony ohatra zay mila exemple zay mila olona voasazy tsy zany ny tanjotsika fa rehefa manao tsy mety kosa rangara raha pirenena tompon'ity fireneny ty koa de nidikan'izany a sasy tsy manao tsy mety a manome laza ratsy ny fizahantany eto Madagasikara zao a laza ratsy ho an'ny Madagasikara ary enatra ho an'ny malagasy ny zava-misy manaprofy izany fa marefo na faible ny fitondram-panjakana ho ny fanazavana ny olona matoa manao an'ireny de efa mahafantatra izy fa faible le fanjakana ka na hiteny azy hitan'ny olona zao tratra amin'ny volamena fito amby 30 kilô tratra tatsy any Komoro 70 kilô mahery tratra tany Seychelles inona ny toyan'ireny zavatra rehetreny fa hitan'ny olona an'ireny a tratra ny avion tondra an'le volamena fito amby 30 kilô 70 kilô de rehefa tsapan'ny olona zany fa izy ty efa samy manao daholo ka mamery manary tsy toteny ianao rehefa misy zavatra tokony ampiarina lalàna ka tsy ampiarinao tsy fananiny zany tsy toteny intsony ianao tsy toteny ianao fotsiny mety masika be miteny fotsiny ataon'ny olona hoe fait d'annonce fotsiny hoe tratra andray fepetra efa finy zay fepetra andray fepetra lava zay fa ino ny tena fepetra andraisina teo ka raha ohatra tsika ka isaky misy olona tratra ka hiteny fontsika hoe zay tsy nanota taminareo nao ko torabato azy de atao an'izany dolodolo ty mpangalatra rehetra ty a dia zao zany mizaka mivokany tsika fa fambaraka aloha isan'ireo miantoka ny fampiodonana ny toekarim-pirenena sy ny sehatry ny fizahantany azo atao tsara ny mampiroborobo ity sehatra ity raha misy ny finiavana politika miaingany amin'ny fitondram-panjakana tsy vitany vavana resaka mbola tabatra fotsiny ihany ny ady atao fa mitakiasa sy fanarahan-dalàna lafimbavao hafa kosa indray manodidina ny fifidianana miainga avy amin'ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsiraray no ahafahana manova zavatra eto amin'ny firenena indrindra amin'ny fiatrena ny fifidianana izay fanohitra ho an'ny fampandrosoana maro ny asa sy andraikitra mila fantatry ny rehetra mialo izany ho ny sampana fanaramaso ny fifidianana ny safidy androany ity fiarahamonim-pirenena ity izay efa anatin'ny fanomanana amin'ny fiatrena ny fifidianana be ny tanàna amin'izao fotoana izao fanadihadiana tompona andraikitra feno manoloana ny raharam-pirenena sy ny fampandrosoana miaingany fotony olom-pirenena tsirairay avy tsy afa-mialina amin'ny fandehanana mpifidy izay zosialy didy voalohany sy trany olona feno taona tsy tomombana izany raha tsy omena ny fanabeazana saza azy ny olom-pirenena tsirairay ahafany mahafantatra ireo pitsopitsony sy natana-tohatra voalazany lalàna fa andraikiny mila mahafantatra natotam-baovao makasika ny fifidianana ny olom-pirenena indrindra ny lalàna mifeny fifidianana amindray mitoraka ty indray de bulletin unique iray zany hoe raha miteny frantsay izy hoe deux scrutins izy teo aloha de amizao hoe scrutin séparé de amizao indray izy scrutin de liste zany hoe listre anankiray no ahitantsika n'ilay platsaka hovidiana be ny tanàna sy platsaka hovidiana mpanolotsainy zay zany zavatra tsara ho fantatritsika amin'ity fifidianana indray mitoraka ity na izany zany nefany mira fantatry ny olom-pirenena ihany koa le hoe ny andraikitry ny be ny tanàna sy ny andraikitry ny mpanolotsainy ny andraikitra ny roa indray tsy niova tsy misy fanapahan-kevitra azo ny be ny tanàna taterahana raha ny tokony ho izy raha mivoalazany lalàna raha tsy mandalo ny fanekeny mpanolotsaina noho izany tsika olom-pirenena mila mahafantatra koa zany hoe izy ireo platsaka hovidiana na mpanolotsaina io na ny be ny tanàna mahafantatra koa tsika hoe ny fandaharana asany amin'ilay hoe fampandrosoana commune aza diny fa ireo zany ny tena mpitondra manakaiky atsika sakana mahatonga ny olom-pirenena risarisa hiatrika ny fifidianana ny tsy fahafantarany mahazava-dehibe izany indrindra ny tsy fisy ny fifampitokisany amin'ny rafitra mpikarakara fifidianana na inona nefa tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no azona antoka makany amin'ny fampandrosoana tia napetraka miainga amin'ny etaetany olom-pirenena fahalalana n'izay mahazava-dehibe ny fandehanan'ny fidy zay misy antony anankiray koa le hoe ohatra hoe tsy fahatokisana ireo rafitra mpikarakara fa ny afaka tenenantsika de hoe mila miezaka hatrany zany tsika am'le hoe mandray ny andraikitra ny adiditsika voalohany olom-pirenena de mandeha mifidy mila mandeha tsika mampiseho le hoe ty no safidiko indraindray tsina misy le miteny hoe alaim-panahy miteny hoe zay tiany zareo lany eo no lany lay fiditsika ihany azadintsika fa raha ohatra ka miroatra zany tsika mandeha mifidy miroatra tsika miaro ny safiditsika de sarotra ny mbola anodikodinana an'izay indray de raha mbola tsy miaraka miroatra tsika zany de mbola amin'izay fotoana zay mety isy tokoa la ia fa raha miaraka samy tonga saina tsika olom-pirenena de tsy azon'olona vadika zany lay safidy raha ohatra ka hoe misy ahitana an'izay hoe io fa
samy mandray ny andraikitry ny olo-pirenena tsirairay ao anatin'ilay commune. Akaiky indrindra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay ho tanterahana eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara ny 1 Desambra ho avy izao. Kiondalany iray io ahafahan'ny olo-pirenena maneho ny safidiny ka hiaro izany. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fiatran'io fifidianana ho avy io ny safidy amin'izao fotoana izao io ny fanazavana. Izy ireo izay antsehatra amin'ny fanaramaso ny fikarakarana ny zotra-pifidianana izay mitaky enti-manana ihany koa satria raha ny fanazavana mantsy mbola ilay vola nomeny vondrona Eoropeanina tamin'ny taona 2022 no mbola ampiasain'ny safidy amin'izao. Anisan'ireo asa fefa-mandeha ankehitriny kosa ny fiara-miasa samihafa mahakasika ny fifanololana ara-pifidianana amin'ireo faritany enina. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany afaka efabolana latsaka kely dia hiatrika ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina isika rehetra manerana ny Madagasikara. Maro ireo olo-pirenena no miandry ity fifidianana ho avy ity mba ahazoan'izy ireo maneho ny safidiny amin'izay olona everiny fa mendrim-pitokisana hitondra ny tanàna. Fanadiadiana nataony sitraka Ratovinambintsoa eo amin'ny sariny Taiviny. Vonina nefa ny adidiny andeha hifidy ametraka izay olona iveriny fa mendrika hitondra ny tanàna ny akamaroan'ireo olo-pirenena sendranay na dia betsaka azy ireo saika kivy ambony ihany noho ny saika tsy nahitana izay olona tokony ho fitaratra sy andraikinana ampandrosoana ny tanàna. Maro ireo lesoka mila harenina toy ny momba ny hetra izay takina kanefa tsy hita ny fiatraikany amin'ny fitantanana sy ny fandrosoan'ny tanàna ka miteraka fahalalana ho an'ireo olo-pirenena ny fanefana izany. Eo koa ny fanadinona ny teny nomena sy ireo fampanantenana rehefa tonga amin'ny toerana ilay novidiana. Ohatrany hoe samy ohatra mameno ny paosiny daholo aloha izay tonga eo. Zay tsy mijery majinika fa ny anazy ihany. Lesaka mbola anina be zao le resaka fandiovana ny tanàna mbola misy ihany ny mbola tsy vita tsy voajery zany tsy voajery le izy. Misy na teny zao hoe ny fako ny dala misy tsetsina nefa ilain'ny vahoaka le zavatra tokony mba tsy tsetsina zany satria mijaly be le vahoaka amin'le vavy le orana dia lasa sahirana be. Tsy fahafantarana an'le zava-misy eo fiainan'ny vahoaka ihany. Fantany izy fa modiny tsy efa tonga amin'ny toerana izy dia tsy tsaroany zay. Zay ngamba. Eo amin'le hoe hitanao zany le hoe hetra. Ny hetra amin'ny fampandrosoana ny commune zany dia nefa ny jerena zany ny olona mandoa hetra eto Madagasikara dia vitsy. Nefa koa mahakaman'ny olona sy mampalaina ny olona mandoa hetra eo amin'le hoe tsisy tamberim-bity ho an'le olona eny fotony zany le hetra. Ny tsirairay vonina nefa ny adidiny no ahazoana mametraka ny olombanina hitondra sy hitantana ny tanàna. Zany fitika fahitana fanentanana ho an'le fidy zany aloha zany le jerena mihitsy le hoe ty olona mandray andraikitra. Manentana antsika rehetrarehetra satria fifidianana ihany na manana vola zao tonga dia hoe aloha fifidianana mahazo tombo fidy. Olona voalohany aloha tia ny commune Andraketa dia olona fandray amin'ny vahoaka dia vahoaka tsy tia tena. Manentana ihany isin'ny olona mba hifidy fa io zany mba hoe hevitra henonao ny zava-misy tokony dia tavinao zay. Mila tokony olany be ny tanàna raha ny hevitra manokana izay olona tena mahalala ny hoe fijalian'ny vahoaka sy ny zava-misy fa tsy hoe resaka inona moa zany resaka hoe voninahitra na fahefana fa zany hoe le olona matsapa ny fahorian'ny vahoaka fahasarana amin'ny vahoaka zay. Raha tsy ahivina moa dia miisa 570 ireo commune andray olom-boafidy vaovao aorian'ny tady voatondra anaovana ny fifidianana dia ny 1 Desambra izany. Pejiny fampianarana kosa indray ambony tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Ambony ihany koa ny tany malagasy tsy misitraka fanabeazana raha ny tarimarika nivoaka ny taona 2022. Ny politika fanabeazana misy no tsy laharam-pahamiana ho an'ny mpitondra fanjakana ho ny Saint-Pama. Tsy laharam-pahamiana ihany koa ny fanomezan-danjan'ny mpampianatra ka mampitsoaka andarana ny ankizy an-tsekoly ampiny fasahirana ny ray aman-dreny amin'ny famodirana mpianatra izay tokony ho andraikitry ny fanjakana ny nantoka izany ary mamaibony. Fanadiadiana eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Marary sady mamenatra ny tarimarika nivoaka 320,500 ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Any amin'ny faritra nosy androiny no tena ahitana betsaka izany no ny antony ara-piarahamonina toy ny tsy fanjary-tsakafo ny kere ka mampiena ny isan'ireo mpianatra mandeha an-tsekoly.
raha nitaremarika any amin'ny tapany atsimonosy olon-dehibe iray ao anatin'ny telo no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary efa polo isanjato amin'ireo dia vehivavy avokoa. Mahatratra valopolo isanjato ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny tanora lahy eo anelanelany 5 sy 4 taona. Ho an'ny tanora vavy kosa dia mahatratra 20 isanjato izany. Miovabe anefa ireo isa ireo eo amin'ny tanàna Ambanivolo sy Andrenivohitra. Ankoatra ireo, Antony Goavana mitarika izany ny tsy fahafehezany mpampianatra ny asany. Raha ny taremarika hatrany mantsy, 4 isanjato ny mpampianatra ihany no mahafehy ny 20 isanjato ny zavatra ampianariny. 5 isanjato ny mpampianatra tsy nahazo formation initiale kanefa amperinasa. 3 isanjato ny mpampianatra ihany no mahafehy ny teny malagasy sy ny teny frantsay. 2 isanjato ny mpampianatra ihany no mahafehy ny contenu akademika amin'ny vakiteny ary 4 isanjato ny mpampianatra no mahafehy ny matematika. Santionan'ireo entina ilazana fa tsy laharam-pamehana ny fanabeazana ka mampiba ireo taremarika. Fampianarana zara raha mandeha any ampianarana fotsiny ankizy dia hoe avy mianatra ny zanaka fa ny fampianarana omenao raha ny 5 isanjato amin'ny mpampianatra tsy manana formation initiale dia tsy hisy azo atenaina amin'izany. Dia io mahatonga ny mpamatsy vola manao hoe ny avon'ny toetsaina sy ny fanabeazana azontsika hono dia T3 sady gisitsika amin'ny fampandrosoana T3 tsika amin'ny fampianarana sy fanabeazana dia zao nefa raha ny firenena. Tsika zao raha ny lahara-pamehana araharo fenitra zany fampianarana sy fanabeazana zany any amin'ny laharana fahafito nefa any amin'ny olona hafa raha ohatra zao raisitsika fotsiny ny Européenne any amin'ireo firenena Européenne indrindra ny aty amin'ny faritra varatra anenge mpampianatra be karama indrindra. Mitsoaka andarina ny ankizy tsy afaka mampiana-janaka ihany koa ny ray aman-dreny noho ny fahasahiranana. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mizaka an-tserany ihany ny ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana. Tsy misy fangatanandro ny fanefana ny sara-pisoratana anaram-pianatra na misy aza ny fahasahirana ny ray aman-dreny. 5,9 ariary ny mampiditra mpianatra eny amin'ny lycée, 5,5 ariary eny amin'ny CEG ary manodidina ny 3 ariary eny amin'ny EPP. Marobola izay niakatra mitata amin'ny taondasa raha ny fitaraina ny ray aman-dreny. Ny fahasahirana andavanandro no manosika azy ireo ampiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana. Disy fanantenana amin'ny fandoavam-bola miompampana eny amin'ireo sekoly. Le fampidirana mpianatra efa melafo dia zara raha afaka CP6M le zaza dia tony tena alefa fanjakana. Tsy nisondrotra 75,000 tamin'ny herintaona izany zao ny tamin'ity ny mitoroana aloha tany amin'ny CEG. 5,5 izany zao ny zaza ray amin'izao alohany amin'ny CEG. Satria tsy tsatrany any amin'ny livre. Tena sarotra zany ianao hoe ho vita foana fa tsy maintsy misafidy hoe ny any amin'ny sekolim-panjakana iny izay mandeha iny ihany ianao mandoa dia tsy maintsy hoe izay. Roa vavy ny anazy zanako dia libra foana nampianarako an zareo fa afaka CP6M le zokony tena alefako any amin'ny CEG. Ny anay 5,9 alina. Ny FRAM 4 alina dia ny banky 4 alina. Ianao zany mieritreritra hoe fanjakana le izy dia mba mirary le sara-pianarana nefa tsy arakarak'izay le izy fa mitovy amin'ny mampianatra any amin'ny privé any le fampianarana any amin'ny fanjakana dia tokony mba jerevana manokana mihitsy le ray aman-dreny satria matoa makany amin'ny fanjakana zany dia le tsy fahafahana ny be da be. Nalamafy ny teo anivon'ny Saint-Pama fa adidin'ny fanjakana ny mampianatra maimaim-poana ny zaza malagasy manomboka any amin'ny garabola ka hatrany amin'ny kilasy famaranana. Tsy tanteraka nefa izany noho ny fampianarana tsy apetraka olana rampamehana ho hiatran'ny fanazavana. Ny akamaroan'ny mpianatra tokony hiditra ampianarana tsy tafiditra. Antony satria lafo be ny sarana fidirana any an-tsekoly. Misy sarana nefa voalaza ny lalam-panorenana na ny drijateny rehetra izay mikasika ny fampianarana sy fanabeazana fa ny fampianarana dia maimaim-poana aty amin'ny sekolim-panjakana. Tsy tratra nefa izany. Raha ny voalaza ny lalàna dia andidin'ny fanjakana ny mampianatra ny zaza malagasy manomboka any garabola mandra-pahatonga any amin'ny ambaratonga ambony fa tsy tratra izay satria nahoana ka tsy mipetraka amin'ny politika pirenena momba ny fanabeazana dia voatery ny sekoly miantena raha dia hisaorana satria mba manampy izy zany amin'ny fampianarana sy fandraisana satria tsy maharaka ny fanjakana. Maro amin'ireo ankizy no mitsoaka andarana amin'ny fianarana noho tsy fahafahany iray aman-dreny miantoka saram-pianarana sy ny fitaovana. Eo ihany koa ny ankizy izay tsy maintsy manampy ny ankohonana amin'ny asa fitadiavam-bola.
raha ny tokony ho izanefa ny zaza enina hatramin'ny 14 taona dia tsy maintsy mianatra eto Madagasikara ho an'ny toerana misy sekoly. Matetika nefa dia tsy misy ny sekoly na ihany koa vitsy, ary misy amin'ireo sekoly miorina ihany koa nefa tsy ahitana afa-tsy lakilasy 3 ho an'ny mpianatra efa anjatony. Olana goavana eto Madagasikara ihany koa ny fananana mpampianatra betsaka na vita fianarana kanefa tsy mahazo asa. Tranga izay manara-tsendrika ny fanabeazana. T3 amin'ny ankapobeny ny lenta ny ankamaroany malagasy raha ny fanadihadiany. Mila fijerena manokana raka izany kalitao mpampianarana eto amintsika satria tsy mitsaha totongana tanteraka izany. Maro ireo antony mahatonga izany ka mila fiaraha-misalany ny ray aman-dreny sy ny mpanabe, indrindra mitaky ny finiavana politika anatsara ny seha-mpampianarana sy ny fanabeazana avy amin'ireo tompona andraikitry ny fanjakana. Sitraka Ratovina Ambitsoa, Andry Rakotomala. Tozary lasa ho am-pitenenana fotsiny ihany sisy ilay hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Maro ireo lesoka tsy ahazon'ny zanaka malagasy tsy akanavaka hisitraka fianarana araka ny tokony ho izy hiatrehan'ny ampitsony. Antony maro no mahatonga izany. Voalohany amin'izany ny tsy fisian'ny finiavana ara-politika metraka fampianarana sy fanabeazana ho lahara-pahamehana amolavolana taranaka vonona zivanina. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny rafim-pampianarana. Singanina amin'izany ohatra ny fanatotoloana, diso miankin-doha amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia loatra ireo mpianatra ka tsy mahafeny tena ilana ireo teknôlôjia. Tsy maharaka ny fianaran-janany koa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny kanefa dia adidiny izay ndraikiny izany. Etsy andaniny mampametra-panontaniana koa ny lentan'ny mpanabe. Tsy manana tahotra ny mpampianatra intsony koa ohatra ireo mpianatra ankehitriny noho ny antony maro. Ny ankizy aloha ohatran'ny mienina ny voan'ilay ankizy raha ampitaina amin'ny teo aloha izany. Tsy hay hoe noho le teknôlôjia voatra be ve sy noho le hoe mondialisation dia lasa ohatra mindrona be amindreny le ankizy. Ohatran'ny hoe manantena hoe moramora zany le fianarana nefa tsy izay. Raha mijery ny fanabeazana eto Madagasikara moa tsika zany amin'izao fotoana izao dia efa ela izay no nikaika, efa ela izay ny antsovondry manoloana zany fampianarana eto Madagasikara zany satria simba tanteraka ny fanabeazana malagasy ankehitriny. Io moa zany dia mazava ho azy mahatonga an'io dia ny fiovana foana ny rafim-pampianarana izay omen'ny fanjakana eto Madagasikara zany anka manimba ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha ny kalitao zany no resantsika amin'ny ankapobeny dia ny hoe simba tanteraka ratsy ny kalitao amin'ny fanabeazana ankehitriny. Mila fanamboarana sy fanavaozana ary vahaolana mandaitra araka izany ny sehatry ny fampianarana eto amintsika fa tsy mihonipotsiny amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Misy ary maro ireo vahaolana fa mitaky fandraisana andraikitra ny fanatotosana izany. Hoe mila ampiana zany ny vaky-boky. Tokony entanina zany ilay ankizy mamaky boky. Raha ny vahaolana zany tokony atao zany dia voalohany aloha mitodika amin'ny fanjakana, tokony misy programa mpanjakana matipaika izay iarahana amin'ireo mpisehatra rehetra ao anivon'ny fanabeazana. Tsy hoe tsy mahay ny teknisiana ao amin'ny ministera fa eo ambony latabatra tena mihety fa rehefa midina sur terrain izy dia tsy mety. Zany hoe tokony misy ny fampidiniana amin'ireo mpisehatra ny fanabeazana mba hanatsarana ny kalitao mpampianarana. Éducation civique zany dia tokony matière anankiray mihitsy satria io ny antony rehetrarehetra zany ny olona anankiray mpianatra anankiray raha tsy mahalala ny fahalalam-pomba, tsy mahalala ny reny resaka fiarahamonina sy ny tariny reny tsy hita zay tena mampianatra anazy na manana diplôma be takininina ary izy dia rehefa tsy ao anazy zay resaka civisme zay tsy hitako ny manam-pahaizana anazy. Raha ny fandahara-pitoam-pampianarana navoakan'ny ministeran'ny fampianarana amin'ny taom-pianarana ankapobeny moa dia ny 9 septambra 2024 avy izao no hanomboka ny taom-pianarana 2024 sy 2025. Vaovao ny tranga mpiaramonina trano miorina amina hektara maro ao Ampasindava Nosy be Elville no niara-ny fandrodanana ny maraina teo. Trano ny toerana sy tany no ajariany mponina sy ny velomana nandritra ny taona maro no voakasika izany fandrodanana izany. Ka milina lehibe vitsivitsy no nentina nantanteraka io fandrodanana izay natrehan'ny prefet sy ny OMCU araka ny famitaam-baovao. Hatramin'izao tsy fantatra mazava ny antony nandrodanana ireo trano ireo sy ny nakana ny tanin'ireo mponina. Hoarantsika eto ny fivoarana ity vaovao ity.
pejiny sosialy kosa indray tsy maintsy atao izay anatsarana ny fiainany vahoaka ao Ambohimangakely manoloana ireo olana ara-tsosialy maro mianjady amin'ny mponina ao an-toerana ankehitriny. Fanamboavana napetraky ny mpitarika ny tanora tiako Madagasikara ao an-toerana ny fiara-miasa amin'ny vahoaka eny fotony. Maro ireo hetsika ara-tsosialy ataony tanora tima eny an-toerana ary tohizana ho tombotsoa ny maro anisa omena vana ihany koa ny olom-pirenena rehetra andray anjara amin'ny fampandrosoana eny fotony. Fanampanazavana. Mijoro ny tanora tiako Madagasikara amin'ny komina Ambohimangakely distrika Navaradrano izay tariny sekretera jeneraly ny tanora tiako Madagasikara ao an-toerana. Miazakazaka ny raram-pirenena, miazakazaka manarak'izay ihany koa ny tanora hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana miainga fotony, indrindra amin'ny fiatrena ny fifidianana be ny tanàna ho avy io ka na ny tanàna ny fotony andray anjara amin'ny latsabato isaky ny misy fifidianana tao. Ankoatra ny fanentanana sy fampidirana mpikambana anatin'ny antoko, asa sosialy maro no efa vita, entina namaivanana ny fasahirana mbahoaka ny an-toerana toy ny lafy ny fampianarana sy ny fanatanjahantena. Betsaka ny hetsika efa natao tao anatin'izany ny sarihana ny tanora dia efa nikarakara hetsika faradoboka maimam-poana baccalauréat. Ny tanjona tamin'izany dia hisarihana foana zany ny tanora mba hiditra ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara efa deuxième édition tamin'ity fotoana ity. Tamin'ity taona ity efa nisy tamin'ny herintaona. Ankoatr'izay koa ny fanaovana tournoi isan-karazany. Farany teo zao dia nanolotra omby maillot amin'ny lagana faharoa, omby ho an'ny lagana voalohany. Dia izay no ezahana hoe hisarihana tanora hiditra ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ahafahana miatrika amin'ny fifidianana rehetra izay ho avy. Manana tanjona goavana ny tanora tiako Madagasikara dia ny hanatsarana hatrany ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tafiditra anatin'izany ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka Ambohimangakely sy ny siny ny fampandrosoana isam-batan'olona. Mpikarakarana hetsika mihitsy izay amin'izao ivory izay ao anatin'ny jeune team ka anaty amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia ezahana hisy hetsika mifandraika amin'izay satria izay izao marary ny mponina dia ezahana anatanteraka an'izay zay alohan'ny fidiran'ny mpianatra. Ie amin'ny maha-commune ambanivohitra Ambohimangakely moa zany dia ny resaka fijaliana manokana ny tantsaha betsaka ny olana sedrain'izy ireo ankehitriny dia izay no jerena voalohany indrindra manarak'izay ny sosialy amin'ny fahasahiranan'ny vahoaka ankehitriny izay hitrakan'izany ihany koa ny komina Ambohimangakely dia izay ny hita hoe lahara-pahamehana ankehitriny. Tsy hijanona hatreo ny hetsika ataon'ny tanora tiako Madagasikara eto Ambohimangakely fa hitovany fampandrosoana ny tanàna sy ny isam-batan'olona izany. Lafomba vao afa-tanteraka kosa indray fahaizana misafidy sy ny sehatra asa atao no ahafahana mamantatra hoe mahavelona na tsy ny asa iray. Isan'ny sehatra asa azo ivelomana tsara ny fivarotana salade de fruits manomboka miroborobo ny famarotana izany. Manan-karena voankazo raha teo isika ka hita fa tena azona vola aingana kokoa izany raha ny fanadihadiana nataon'ny sitraka Ratovina Ambintsosy ny aro-tanjona. Ankoatra ny tsirony, ilaina betsaka ho an'ny fahasalamana ny fihinanana voankazo, indrindra ny fihinanana voankazo maro loko, mitondra otrikaina amin'ny vatana raha teo ny voankazo. Maro be ireo olona efa mivelona amin'ity sehatra asa iray ity ary iray amin'izy ireo i Ramatoa Marietta. Nisafidy nivarotra voankazo voatetika ny tenany noho ny fandehanany tsena kokoa raha ampitahana amin'ny fivarotana voankazo tsotra amin'izao ary eo ihany koa ny fikatoana ny orinasa izay nisy azy taloha ka nisafidy ny hanao asa tena. Ahitana voankazo mifangaro efa voaomana eto aminy, sandaina amin'ny sarany 500 ariary ka hatramin'ny 1000 ariary izany. Mahalafo eo amin'ny 5,4 eo ity mpivarotra ity raha tsy mandeha ny tsena, tafakatra hatramin'ny 5,4 ariary eo kosa izany rehefa tena mandeha ny tsena. Karazam-boankazo toy ny frezy, ny akondro, ny zavoka, ny pasteky, ny voasary, ny papay, ny voatango sy ny sisa maro hafa no atambatra eto ary eny amin'ny tsena Nanosy no fakana ireo karazam-boankazo amidy. Rehefa andro fahavaratra no tena tsy mampandeha ny tsena noho ny tsy fahazotoan'ny olona manjifa azy. Ankoatr'izay dia mampandeha ny salade de fruits daholo. Rehefa mandeha ny tsena dia mahalany hatrany amin'ny voankazo iray sy tapany amin'ny siny fitoerany ity mpivarotra ity ary iray amin'ny siny kosa rehefa tena tsy mandeha ny tsena. Sasana zao le izy tena sasana tsara mihitsy, misasan-tanana alohan'ny mikarakara azy dia avy eo misasaina daholo voankazo rehetrarehetra, frezy lomana amin'ny sirop satria misy an'le aniny ireny dia tsy maintsy lomana sirop, dia le jus zany ty jus anay ity ampangotrahana kely le rano.
tsy maintsy mampangotraka rano tonga avy aty zany dia mampangotraka rano aloha dia andrapitso maraina izy mangatsika zay nanaovana tsy asiana siramamy satria be dia be ny tsy mihinana siramamy misy ale olona diabetika misy koa tsy tia hoe alaony rehefa mihinam-boankazo dia voankazo fotsiny zao fa tsy asiana siramamy dia atokana mihitsy siramamy mena koa fa misy ny olona tsy tia siramamy fotsy tsony amin'izao satria ilay siramamy fotsy ohatrany hoe misy tsy hay misy fanafody dia misy koa amin'ilay siramamy le hoe misy an'izany hoe kely dia mahamamy zavatra be dia be zay zany tsy itiavan'ny olona azy dia aloha tonga dia mihinana ilay siramamy mena. Olana mbola sedra ny ity mpivarotra iray ity hatreto ny tsy fisiany fitahirizana ny voankazo izay tsy lafo ka omena ireo ankizy fotsiny izany. Mety hiteraka faty antoka kanefa izany ho an'ny mpivarotra noho ny mety tsy hiverenany masokarena amin'ny asa. Pejiny fahasalamana kosa indray mahery noho ny valanaretina Covid-19 ny aretina mpox na ny variole du singe izay famparitaka amina firenena maro maneran-tany nanomboka taty Afrika tonga ny Eropa sy Azia ankehitriny. Efa misy ny vaksiny fanefitra ho an'ny mpox saingy hatreto ady tsy ny firenena rehetra no afaka hisitraka izany. Ankoatra ny vaksiny dia misy ny fomba hafa ahazoana misoroka ny mpox araka ity fanadihadiana manaraka ity. Avy ao Afrika no inopiran'ny mpox na variole du singe. Nendra avy amin'ny biby ary mamindra amin'ny olombelona avy hatrany vokatry ny fifandraisan'ny olona amin'ny biby akaiky loatra no antony mahatonga ity aretina ity. Amin'izao fotoana izao afaka mifamindra amin'ny samby olombelona ny mpox. Raha toa ka misy ireo fambara rehetra momba ny aretina mpox dia aleo manatona mpitsabo avy hatrany satria mahafaty ity karazana areti-koditra ity. Ao anatin'ilay resadresaka mikasika an'ilay variole du singe na variole simienne isika betsaka ny olona no mitebiteby amin'izao fotoana izao. Raha fantatra momba n'ilay aretina sy ny fisehoana aretina dia mila mitandrina zany manomboka eto hoe reo olona izay miakatra fanahy, reo olona izay misy fisehoana areti-koditra miaraka amin'ny hafanana miakatra na kibotsibotsiny io na tasitasy io na inona dia tokony hanatona toko-pitsaboana aingana dia aingana. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ny mpox azo soroana izy na dia mora mifindra aza. Voalohany zany raha fehizitsika dia hoe mora mifindra dia mora mifindra ty aretiny ity. Ny olona ny mety hamindra azy eto amintsika fa tsy hoe biby avy any ampitany kory no tonga eto Madagasikara hamindra azy amintsika fa ny olona samy olona dia fadina ny manao fasafasy manasa tanana amin'ny rano sy savony mampiasa an'ireny gel hydroalcoolique dia izao ansadino le teny hoe matetika amin'ny fotoana tokony anasana tanana fa izao raha olona tratran'ilay aretina ny voakasika na anasa tanana rehefa avy eo dia mila ingakaingana eo zany manahirany fa mora mifindra io dia ezahana ny tsisy izay fifamindran'izay ny fanaovana masika ary vavaorona ositsika ary ny tena manahirana raha sanatriny ao an-tokantrano misy an'ity aretin'ity dia ilay fifampikasoana sy fifaneraserana ao an-trano ny tena olana tompoko. Dia izao mila mitandrina nareo izay tsy manana hery fiarovana ara-dalàna. Atao finanana sakafo ara-pahasalamana ilay manao mihetsiketsika kely na amin'izao andro ririnina izao ary mba azahoana hery sy tanjaka ny toromaso indrindra ho an'ilay olona zatra miaro tory dia mora reraka dia mora miala ilay hery fiarovana ao anaty aza zatra miaro tory be loatra fa ilay toromaso no ahafahana manolo indray ireo sela ratsy ao anatintsika. Tsy mifanalavitra tamin'ny fepetrana tao ho fisoroana ny Covid-19 no raisina manoloana ny mpox. Mora miparitaka ny mpox, efa misy vaksiny saingy tsy ny firenena rehetra no afaka hisitraka izany ka mila ny fahatongavan-tsaina sy ny fandraisana andraikitr'ireo isam-batan'olona. Tsy aty Afrika ihany manko no ahitana ny olona tratran'ny mpox fa hatrany Eropa sy Azia. Nanamafy ny fanarahamaso fitiliana ny sisitany ny Kenya sy Uganda atao ohatry ny nanambaran'ny fikambanany iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS manoloana ny amin'ny firongatry ny valanaretina mpox na ny variole du singe aty Afrika. Izany dia fepetra vonjimaika ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka ka voakasika amin'izany tany Burundi, Kenya, Rwanda ary Uganda rehefa nanomboka ny volana Jolay lasa teo no nampiarana izany. Fantatra ihany koa fa efa ho avy tsy ela ny vaksiny fanefitra amin'ny mpox. Fanampanazavana.
hoentina aingana any amin'ny laboratoire santonany amin'ny tranga ina atao fitiliana mba arahamaso faran'izay aingana sy ahitana tsara ny virus. Ny fanarahamaso dia apetraka amin'ny sistanto ao Kenya izay mpifanolo-bodirindrina amin'ny Rwanda, Burundi, Soudan Atsimo ary Ouganda. Tsy maintsy mandalo any amin'ny biro fanarahamaso ny fahasalamana ireo mpandeha mba ahafana manao scanner andrefesana ny hafanan'izy ireo sy hamantarana ireo olona mety sy ny soritra aretina. Ny olona avy ao amin'ny firenena ahitana ny virus sy voantazo dia atoka-monina. Tanjona moa ny amerana ny fianaky ny virus. Ilaina indrindra ny fanaovana vaksiny araka ny tolo-kevitry ny fikambanana raisam-pirenena momba fahasalamana. Firenena maro toa ny Japan, Belgique ary États-Unis no nanolo tena anatitra fatra amin'izany vaksiny izany tsy ho ela ao amin'ny foibe fanaraha-mason'ny aretina any Afrika. Fantatra tsara fa mbola anatitra vaksiny folo tapitrisa isa amin'ny taona 2024 ireo firenena ireo ary andrindra ny fifidianana vaksiny Mpox ao amin'ny firenena afrikana. Izany dia mba hahazoana fifamparahana amin'ny vidiny tsara kokoa sy antohana ny fitsinjarana aradrariny indrindra ho an'ireo firenena sy faritra tena voakasika na marefo. Azo tanterahana ato anatin'ny andro vitsivitsy ny vaksiny voalohany hiarovana amin'ny Mpox. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy. Mangasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.